Faly miarabantsika rehetra amin'izao takarivan'ny alahady fahatelo ny volana aprily 2024 izao. Zava-dehibe tsara ho fantatra sy tsy azo adinoina ny tantaram-pirenena. Tsy vitan'ny tsarovana ihany nefa fa tokony halaliana sy hiainana mihitsy, ary tsy vitan'ny vava fa tokony arahan'asa. Zavatra roa mantsy no sarobidy indrindra eo amin'ny tantaran'ny firenena iray dia ny fahafahana sy ny fahaleovantena. Raha tsy misy ireo zavatra roa ireo dia tsy misy fandrosoana antenaina. Vao tsy ela no nankalaza ny fahadimy amby fitopolo taona fahatsiarovana ny andro malaza voarakitra ao amin'ny tantaram-pirenena izay nanafihan'ireo malagasy mandresy ny tobo miaramila ny mpanjanatany frantsay tao Moramanga ny aliny asabotsy 7 martsa 1770. Lavo teo am-pitolomana ireo mahery fo malagasy ireo, nanao sorona sy nafony ny ainy noho na dia tsy nitovy ny hery teny am-pelatanana dia nijoro niady ary koa nanosika ireo mpisakana ary mpamono ny fahafahana teto amin'ny firenentsika. Niampy tamin'izy ireo koa zany ny malagasy rehefa ora hetsy ny mihina fenina foana moa ny isa-marina, fa maro dia maro ny malagasy naringany tafika mpanjanatany frantsay tao aorian'ny fanafihana ny toby tao Moramanga, nanao valifaty tamin'ny fomba tena feno abibiana. Nisy ny firina novonoina masom-bahoaka Kalamanjana, nisy mihitsy aza natsipy avy any ambony fiaramanidina entina hampiororoana sy hampiatoana ny fiokon'ny malagasy. Azo antsoina mihitsy zany fa eloka behivava, crime amin'ny eo amin'ny lafiny ady, crime de guerre na koa crime contre l'humanité mihitsy, izany hoe tena eloka fanaovana tsinitsinina ny maha-olombelona. Ny isan'ireo lavo tamin'ireo tafika mpanjanatany dia 710, fa ny ankamaroan'izy ireo dia miaramila malagasy fanampiny izay nampiasain'ny mpanjanatany zany malagasy, nasainy namono ny malagasy mitovy aminy ihany. Ny tsara ho fantarina dia inona no antony nampitraotra sy nampirotaka ireto vahoaka no heverina fa malemy fanahy sy malefaka ary natao hoe katahotra. Ny antony dia efa leo tanteraka
ny fanjakazakany ny vahiny frantsay mpanjanatany natao hoe domination tena nanitsakitsaka ny malagasy, nanao tsinotsinona, namorotra ny malagasy nandritry ny raiky amby roapolo taona, raiky amby dimampolo taona zany, nanomboka ny taona enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny taona fito amby efapolo sivinjato sy arivo nampitroatra ny malagasy io. Tsy zaka intsony ny fitantanana sy ny rafitra kolonialy tamin'izany ary ny fitsarana ny tanila zay nantsoina tamin'ny anarana hoe code de l'indigénat, zay nampiaro ny frantsay teto Madagasikara nanomboka ny taona fito sy valonjato sy fito amby valopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny enina amby efapolo sivinjato sy arivo azafady. Ny code de l'indigénat dia fitaovam-pamoretana natokana ho an'ny teratany malagasy zay notantanin'ny gouvernoura nanaovana tsindry azo lena ny vahoaka malagasy. Misy fitsarana zay natokana ho an'ny malagasy ihany, zay tena mitanila. Nisy ny hetra, ny sazy, ny lamandy araka ny fitenenana eo mamaimpoana gratuit, fanagadrana tsy anantona sy tsy misy fitsarana. Ohatra fotsiny araka ny fitantaran'ireo ray aman-dreny teo aloha, tsy mitoraka salia ianao na tsy miarahaba vazaha de efa miditra violon, na ianao tsy mijanona rehefa mandeha ny hiram-pirenena frantsay zany ny hiram-pirenena mpanjanatany de henoko eo ianao de efa migadra. Misy koa ny fanaovana asa anterivozina na travaux forcés, ny fanaovana réquisition na fampiasana akeriny fa hanao asa ho an'ny fitondrana mpanjanatany na koa ho an'ireo colon. Misy ny natao hoe smotig zay fanerena ny olom-pirenena malagasy tamin'izany hanampy ireo mpamboly voanjo mpanolo colon frantsay zany hanampy azy eny amin'ny asa any an-tsaha, efa tsy vitany rehefa nangalarina ny tanin'ny malagasy no mbola malagasy no asaina miasa ho an'ireo voanjo frantsay ireo zany, ka isan'ny tena nahalotika ny vahoaka malagasy izany. Ny fandraisana ho toy ny zavatra hafananana ny malagasy na assujettissement, zany hoe ohatran'ny hoe angady ianao na latabatra na stylo na zavatra rehefa ilainy de ataony am'izay ilaivana azy. Misy koa ny fanavakavaham-bolo-koditra na rasisme, nisy ny fanavakavahana teo amin'ny lafiny ara-tsosialy mitovy amin'ireny apartheid tany Afrika Atsimo ireny, zany hoe misy ny hôpitaly ary koa ny fianarana natokana ho an'ireo zanaka mpanjanatany, ireo colon zany, fa
tsy ho an'ny malagasy. Tany amin'ny taona 1770 koa dia nisy ny atao hoe office du riz rehefa sahirana tamin'ny ady lehibe ny fitondrana frantsay dia nalaina an-keriny ny vokatra vary izay nanambakely ananan'ny malagasy. Izany dia niteraka tsy fampihetsakafo ary koa fahantrana lalina ary tena mijaly mihitsy ny vahoaka tamin'izany. Ny taona 1770 moa dia niverina ireo miaramila fa nisa 9 tirailleurs malagasy moa ny fiantsoana an'izany, nalaza izany nalefa amin'ny fanjanahantany frantsay nandeha miaro ny tany frantsa ka natao tsinitsinina tokoa izy ireo satria tamin'ny fahatongavany dia nesorina tsoahany nasaina nesoriny tsotro izao ireo boty miaramila teny aminy. Ny fandehanany miatrika ady lehibe nanafaka any Frantsa dia nampisokatra ny mason'ireo miaramila ka nanamafy ny fitiavan'ny tanindrazana ary koa ny tsy fivadiana na ny loyalisme amin'ny filaza azy amin'ny firenena. Ary hita ihany koa fa azo resena tsara ny tafika mpanjanantany frantsay izay resy moa tamin'izany, resin'ny Alemana. Azo adinoina koa tsy azo adinoina koa ny resaka wagon moramanga izay tena bibiana tanteraka namonoana ireo gadra lehiben'ny anisan'ny lehiben'ny velona sy olon-tsotra izay midina tao anaty wagon miisa 80 ka notifirina novoloina tsotro izao. Noezahana nofafana tamin'ny fitadidiana izany hoe ny mémoire sy ny saim-bahoaka na conscience collective ny tolom-panafahana sy ny fandringanana na faty malagasy tia tanindrazana rahetsy na mihoatra aza satria tsy fantatra mazava ny tena isany. Nanao sorona ny ainy ho an'ny fahafahantsika ankehitriny izay tena novidiana lafo dia lafo izany ireo mahery fo ireo. Adidy sy andraikitsika taranaka ankehitriny miaro izany ary manohy ny tolom-panafahana. 17 taona aty aoriana aiza ho aiza ny fahafahana eto Madagasikara eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona sy eo amin'ny fiainan'ny firenena manontolo. Raha atao ny bilan dia mazava fa negatif, izany hoe miemotra very sy maty sy ny tsikelikely ny fahafahana izay nimatesan'ireo ray aman-drenitsika. Raha fitinina
ny fivoarana na evolution, ny fahafahana tao aorianany tolona ny 20 Martsa 1777 dia nandia fotoan-tsarotra sy fisedrana maro ny fahafahana teto Madagasikara ka mitohy ny tolom-panafahana mandrakandroany. Raha tsy haivina vetivety dia nahazo fahaleovantena, azo antsoina hoe sarisary-pahaleovantena isika ny 20 Jiona 1700. Sy mbola feno tanteraka izany ny fahafahana. Nitohy ny fanjakazakany mpanjanatany frantsay teo amin'ny lafiny fampianarana na teo amin'ny lafiny toe-karena. Niainga teny amin'ireo mpianatra ho dokotera teny Befilatranana ny tolona, izay tsy nanaiky ny tsy fahazarizarian'ny fampianarana sy ny tsy fitovitsaranga satria nivoaka natao ho mpanampy n'ireo dokotera frantsay fotsiny izy ireo. Nitaky ny fanajanonana ny fanjarahana amin'ny fomba vaovao indray izany ny ireo mpianatra ireo, ary nitarika ny mpianatra rehetra hitokona mba hanivana ny rafim-pianarana sy ny programa izany. Taky koa ny fanitarana ny fampianarana ho an'ny rehetra ary ny fanagasiana mba tsy ho hanjakazaka tokana ny teny frantsay. Tsy nanaiky ny accord de coopération na fifanarahana teo amin'ny frantsay sy malagasy koa ireo mpianatra tamin'izany satria ny tanila sy misakana ny fandrosoana teto Madagasikara. Nidina an-dalambe ireo mpianatra ka nitokona teny amin'ny zaridainan'Ambohijatovo natsoina hoe zaridainan'ny grevy tamin'izany, zaridainan'ny fitokonana, ary koa hatreny amin'ny kianjan'ny fahaleovantena izay ho lasa kianjan'ny telo ambin'ny folo Mey taty aoriana. Olona ray hetsy, mpianatra, mpiasa no nitokona teny amin'ny kianjan'ny fahaleovantena ka vokatr'izany dia famoretana no navalin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany ka nampitifirany ireo mpanao fihetsiketsehana izay tifirin'ny FRS ka nisy 120 ny maty, nisy ny samborona ny gadraina nalefa teny Anosiolava. Vokatr'izany dia niongana ny filoha Philibert Ratsirana izay nanome fahefana direktoara miaramila. Tsy ela tao aorianan'izay indray anefa dia maty novonoiny tsy mataho-tody mpamono fahafahana indray koa ny kolonely Ratsimandrava ny 1 Febroary 577. Tao aorianan'izay dia miverina tsikelikely ny fahafahana ary nihatsara ny fiainana teto Madagasikara hatramin'ny 7 Febroary 2020 izay nitarihan'ny potsista mpanongam-panjakana ireo vahoaka
anonganana ny fitondrana lanim-bahoaka tamin'izany. Niara-nitsikombakomba izy tamin'ny mpanjanatany frantsay Nicolas Sarkozy, izay filohan'ny Frantsa tamin'izany fotoana, ka maty tarangana teo ilay fahafahany. Niverina nahazo laky indray ireo mpanjanatany frantsay izy karama, nalany tsy ho tao amin'ny lalam-panorenana intsony, tsy ho tarigetran'ny Repoblika Madagasikara ny fahafahany, nosoloiny hoe fitiavana. Niverina ny saritsarina Code de l'indigénat zany fa malagasy indray no mitantana izany eo amin'ny toeran'ny mpanjanatany frantsay, ka naveriny ny gouverneur izay tsy misy ao amin'ny lalam-panorenana malagasy. Niverina ny geja, tsy mahaleo teny intsony ny fitsarana, ka niverina zany ny fisamborana sy fanagadrana tsy anantony sy tsy misy fitsarana, ary niverina ihany koa ny herisetra miaramila natao hamolotra an'ireo izay samy joro taky ny marina sy ny rariny ary tsy manaiky ny fanagejana. Tsy voady intsony ny zon'olombelona. Niverina ny fangalan'ny vahiny ireo tanin'ny malagasy. Ny tany Bamangoky tany 100 hekitara mena tamin'ny Tôjigriny nefa tamin'ny tetezanito efa tsy fantatra intsony efa nalina hekitara. Amin'izao ao Mampikioniko misy tany an'ireo voanjo colon taloha zany 7,valopolo sy fitonjato sy 2,000 hekitara, izay efa nojarian'ireo malagasy 3,000 tafo no efa neken'ny fitsarana zany dia nahodina indray ho lasan'ny karana amin'izao fotoana izao izay mbola hiadiana mafy dia mafy tokoa. Sy lazainy intsony ny teny Ambohitrimanjaka, ny any Imeritsiatosika amin'izao fotoana, ny any Toamasina izay misy tanin'ny vahoaka alain'ny vahiny ankeriny, ny any Anosibe moa etsy andaniny, ny any Mahajanga, ny any Toliara, Madagasikara iray manontolo zany no misy an'ity ady amin'ny fangalan'ny vahiny ankeriny tany ity. Miverina ny fanjanahantany, miverina ihany koa ny fangalarana sy ny fanodikidonana ary koa ny fanondranana ireo harem-pirenena malagasy izay efa hita tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany. Ankehitriny ny Andramena, ny Vatosoa, ny Volamena, amanjaton'ny kilao 5,70 kilao ny tratra aloha, 7,70 kilao, 7,70 kilao. Tratra tsy tratra raha tsy efa any ampita, nefa very an-javona hatramin'izao tsy hita inona no fepetra raisiny ity filoha sy ity fitondrana ity. Fehin'izay dia mila tolom-panafahana vaovao indray isika malagasy, satria tsy ekentsika ho very maina ireo raha nalatsaky ireo ray aman-drenintsika. Nihirahira ny filoha farany teo tamin'ny Manakara tamin'ny fankalazana ny 20 Marsa 7
sivinjato sy arivo fa vonona ny hanao sorona ny tenany. Ny marina dia ny malagasy tompoko, ny vahoaka malagasy no ataonao sorona ankehitriny satria ny paosinao no fenonao fa tsy nitsinjo velively zay asoa sy afaka ny firenena sy ampandroso ny firenena malagasy ianao. Ka iangaviana avereniny ny fahafahana maneho hevitra, sokafo ny zaridainan'Ambohijatovo fa tsisy arahina izay resaka hoe zaridaina botanika anareo any fa zaridaina fanehoan-kevitra io, zaridaina malalaka azon'ny malagasy rehetra idirana. Sokafiko io ny kianjan'ny 13 Mey. Raha tia hanolotra ny ainao marina ho an'ny malagasy ianao, avereno ireo harem-pirenena zay nahodikodinareo hatramin'izay, atsaharo ty famadihanao ny tanindrazana sy fivarotanao ny tanindrazana ity, ary azo omena ny vahiny ny tanin'ny malagasy fa avereno arovon'ny malagasy satria malagasy ny tompon'ny tany eto Madagasikara. Avoay ireo gadra politika mbola tananao any am-ponja hatramin'izao, avereno ny tafika malagasy, ho tafika miaro amin'ny malagasy marina fa tsy ho ataonao herim-pamoretana tahaka izao. Atsaharo ny fanitsakitsahanao ny lalam-panorenana, atsaharo ny fanaovana tsy marina amin'ny fifidianana sy ny fangalaram-bato. Ary rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany dia miala moramora mpanajana raha tsy te hiarana ny hatezeram-bahoaka. Raha izay dia manao vonona ny hanao sorona ny tenanao marina ianao. Ka raha tianao no atao sorona, amerenana ny rà nalatsak'ireo malagasy zay navadika ao, niarahanao amin'ireto mpanjana tany frantsay, naverinao nahazo laka eto amin'ny firenena indray, dia miomana fa ho avy tsy ela ny anjaranao satria masina ny tany, masina tanindrazana malagasy. Ka dia manaja ianao tena miala moramora. Zay indray aloha fa dia amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.